faly miaraba antsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao zay hanovozana hery avy amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra ho atsika tsirairay avy. Andehantsika hanomboka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompo tsara, masina, be fitiavana any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fahasoavanao izay miasa eo amin'ny fiainanay, mitahiry anay tahaka ny tsy manan-keloka. Misaotranao izahay, raha hianatra ny teninao izahay, hiondrika eo amin'ny fahamarinanao, dia aoka ny fanahy masinao tompo malalo no hiteny aminay, hanome anay izany fahalalana ny marina izany, hahatonga anay hahatanteraka izay ankasitrahanao. Koa dia mitenena aminay Jehova fa vonona ny henonao izahay, ary manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Tononona sangatahana amin'ny anarantsony Jesosy mivavaka. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ity fotoana ity dia zay voasoratry ny araka ny bokin'ny filazantsara ny Lioka toko 7, manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 30 no ahitantsika ny soratra masina fototra ho amin'izao fampaherezana izao. Manana lohahevitra manao hoe ny namalian' Jesosy ny fanontanian'ny mpanan-karena anankiray. Ny lohahevitry ny fampaherezana dia hoe mitady ny fanjakan'Andriamanitra, mitady ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana no fomba fitadiavana ny fanjakan'Andriamanitra? Misy toromarika vitsivitsy omeny Jesosy lay tompon'ny fanjakana. Izy no tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia izy no mpanjaka ao amin'izany fanjakana izany. Dia izao no torohevitra omeny. Andevaka itsika ny tenin'Andriamanitra. Lioka toko 7:10, ny 9:7 ka hatramin'ny 30. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Araka ity 9:7 ity dia fanontaniana no napetrak'ilay mpanan-karena, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Anisan'ny fanontaniana lehibe indrindra ao amin'ny soratra masina izany hoe, inona no ataoko mba ho vonjena, na hoe inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ny zavatra tsapan'i Jesosy araka ny 9:8 dia toa tsy azon'ity zazalahy ity loatra, mpanan-karena ity loatra, lay zavatra tiany ho tadiavina. Ary dia nahatonga an' Jesosy hamaly azy manao hoe, fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Ao anatin'ireto andiny anankiroa reto dia misy toromarika anankiroa izay tsara atao ananantsika mba azahoantsika fiainana mandrakizay. Ny voalohany dia ny fahavononam-panahy aty anatintsika hanaiky izay tadiavintsika. Ny tadiavin'ilay mpanan-karena dia hoe handova fiainana mandrakizay. Kanefa rehefa vakian' Jesosy ny fanahiny toa tsy izay.
Ary izay no mahatonga antsika hoe ny zavatra voalohany dia ny safidy ho an'i Kristy, ny fahavononana ametraka aminy ny zavatra rehetra. Fa rehefa mametraka aminy ny zavatra rehetra isika dia azo antoka izany fiainana mandrakizay izany. Ary izay no mahatonga an' Jesosy hoe nahoana no ataonao hoe tsara, zany hoe mpampianatra tsara, nahoana nataonao hoe tsara. Ary de eo no zavatra faharoa de ny hoe fanekenan'i Jesosy ho Andriamanitra. Tsy misy tsara fa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ka na iza manaiky fa Jesosy sady mpamonjy no Andriamanitra pahary de omen'Andriamanitra azy ny fiainana mandrakizay. Tsy mahazo mionona amin'ny maha-Andriamanitra pahary fotsiny isika, fa tsy maintsy manaiky fa Jesosy ihany koa lay tonga nofo ny tafon'ny maha-olombelona maty teo ambony hazo fijaliana mba azahoantsika fiainana mandrakizay. Nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Zany hoe ny fanekenan'ny maha-Andriamanitra sy maha-mpamonjy an'i Jesosy no azahoana mandova fiainana mandrakizay. Zay ny toromarika faharoa. Ny toromarika fahatelo dia andeha toizantsika ny teny araky ny andininy roapolo sy ny manaraka. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Eto amin'ny andininy 7:20 faharoapolo teto zany dia ilaina araka ny toromarika eto de hoe izany rehetra zany de efa voatandroko hatramin'ny mbola kely. Zany hoe tsy azo atao zany ny mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika, fa mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny fisainany lay nanome le didy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra tsy araka ny eritreretintsika azy, fa arak'ilay toe-tsaina nanome azy. Jesosy no miteny zany rehetra zany anie de efa voatandroko e. Ka tsy ny fanaovana asa no tsy tiany Jesosy, fa le toe-tsaina tao anatin'ilay fanaovana an'le asa no tiana amboarina. Teo any an-danitra va isika? Tsy ny fitandremana ny didy no ratsy, fa ny toe-tsaina hitandremana ny didy no mila voamasina sy voamarina ao amin'ilay tsara de Jesosy Kristy. Ka rehefa manana n'ilay tsara ianao de Jesosy io ihany no azahoanao manao izany. De zao no navaliny Jesosy an'ity lehilahy ty araky ny andininy 1:20. Ary kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao am'dio ny fanananao rehetra, ka zarao ho an'ny malahelo diaanarakitra any an-danitra ianao ary avy manaraka ahy. Misy zavatra maro samihafa izay akoatran'ilay fitandremana ny didy izay tsy nananan'ity zazalahy ty tato ka nahatonga an Jesosy hiteny tamin'ny sy nanitsy azy sy nananatra azy hoe diso zavatra railoha ianao. Ny zavatra railoha na diso azy dia ny tsy fijerena ny hafa tao anatin'ilay tontolon'ny fiarahamonina, fa nijery ny tenany izy, ary ny fanjakan'ny lanitra aminy dia vokatry ny fisasarany manokana.
vokatry ny ezaka ataony manokana ny idirany any amin'ny fiainana mandrakizay, ka ny fitadiavana harena ho an'ny tenany no be tao anatiny, fa ny fitiavana ny namana tsy tao anatiny. Ary nahatonga an' Jesosy aniraka azy hoe andana midio ny fanananao rehefa lafinao zany de omeo an'ny malahelo. Ary rehefa avoneo malahelo zay de manana rakitra any an-danitra ianao. Ary io toe-tsaina zay hoe mametraka petrabola ho any an-danitra amin'ny alalan'ny fikarakarana ny hafa, izay tsy nanana nyity mpanan-karena ity. Raha tianao no ho any an-danitra dia aoka ianao hametraka petrabola manokana amin'ny fitiavana ny hafa. Aza mikendry fiainana mandrakizay mba hampitomboarena, aza mijery tombontsoan'ny tena manokana, azahoanao fiainana mandrakizay. Fa ny fijerena ny hafa, ny fitiavanamana, ny fafoizana ny ananana ho tombontsoan'ny hafa, izany no fepetra ho atsika ary rakitra any an-danitra. Rehefa mipetraka izay rakitra any an-danitra izay ilay fitiavanamana, dia avao indray manaraka an' Jesosy. Ny fanarahana an' Jesosy zany dia midika fa mivelona amin'ny fitiavana marina eo anivon'ny fiarahamonina isika. Fijerena ny hafa. Ary manaiky ho teneniny, nandray manko tsika rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainatsika ka mahita fananarana mifanitsy amin'iny toetrantsika tsy mety iny ny soratra masina, de mihivika sy manivika an'ilay fananarana isika. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany isika. Andeha ary itovizatsika hoe inona no zavatra tokony ho ataontsika mba azahoantsika mandova fiainana mandrakizay. Itovizatsika amin'ny andininy 420. Ary Jesosy nijery azy dia nanao hoe manahoana ny hahasarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe iza indray moa no azo vonjena fa hoy Jesosy, zay zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra. Iza indray azo vonjena zay tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra. Izay fiandaniana amin'Andriamanitra sy ny fahaizany izay tsy tao amin'reto tao anatin'reto nanontany an' Jesosy ity mpanan-karaina ity. Tsy nanaiky ny omeny Jesosy ny fahalalana omena azy izy, fa nanome lamosina ary nanao todiki-vo tamin'ny toromarika izay nomen'Andriamanitra. De zao no hamarana ny lioka ny fitantarana araka ny andininy 7:20. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Zany hoe ny toromarika afara nomeny Jesosy eto dia izao, kendreo ny ahazahoana ny fanjakan'Andriamanitra, ka aoka na vady na rahalahy na trano na ray na reny, dia aoka tsy ataontsika ho ambony noho ny amin'ny Kristy zany, fa Kristy sy ny toromarika zay omeny no atao. Ary mila mafoy anireny sika mba azahoantsika mandray ny fanjakan'Andriamanitra. Aza malahelo raha ohatra ka
ilaozanao ny fomba izay nazatra anao teo aloha. Tamin'ny fahasasarana be manko no nanaovan'ity mpanan-karena ity niarin'ireo aren'ireo, ka reo ve de omena ny hafa? Ry havana, aza malahelo izay ilaozana fa Kristy ilay arena mandrakizay no ho anao, ary ny fandresena azo sapaitanana izany no amitsoranao ny fiainana mandrakizay izay tsy manam-pahataperana ve? Aoka ry havana, tsy ho toe-tsain'ny materialista itsika ka ny zavatra azo sapaitanana no ataontsika ambony noho ny famonjena sy ny zava-panahy sy ny fiainana mandrakizay izay tsy misy fahafatesana omen'Andriamanitra antsika. Ny tompony ampandresa antsika ao anatin'ireo toromarika vitsivitsy nomeny Jesosy ireo, dia ny safidy anaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra mpahary sady mpamonjy, anaiky an'i Jesosy lay tsara ary anaiky ny fitandremana ny didy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ary anaiky ny fitiavana ny rahalahy izay mitaona antsika hanana rakitra any an-danitra, ary tratraro ny tanjona, ka na inona takiky ny tanjona dia aza manary toky ny amin'izany toromarika omen'Andriamanitra antsika izany. Andehitsika hame izany amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao zay Andriamanitra, fa na dia mpanota sy mahantra ary izahay eto amin'izao fiainana izao, dia noho ny fahasoavanao dia omenao ny fiainana mandrakizay. Meo anay ny fitiavana marina izany fiainana mandrakizay izany. Aoka tsy ho fitiavan-karena, ho fitiavam-bola no toe-tsaina hanesika anay hanao ny fanomponanao, fa aoka ny fahatsapanay, fa namonjy anay tamin'ny fahotana ianao, namonjy anay tamin'ny fahefan'ny maizina ho amin'ny fahefana mazava sy ny fiainana mandrakizay. Aoka izany voninahitra sy ny fahatsaranao izany no ibaiky ny fankatoavanay sy ny fitandremanay ny didinao. Aoka Jesosy ny fanahinao masina, ny toetra ty anatinay, dia ireo asa rehetra, ireo fankatoavana rehetra dia miboboka avy amin'ny fofeny fitiavana. Aoka Jesosy izany no anananay tsirairay avy, ary dia ho tianay ireo namanay, ho tianay ny mpiray firenena aminay sy ny mpiara-monina aminay. Aoka Jesosy ianao no Andriamanitray, ary ho vonina anaraka anao izahay na inona zavatra mety iseho eto amin'ity fiainana ity. Eny araka ny teninao, na dia olona aza, na vady, na zanaka, na ray, na reny, dia aoka ireny tsy ataonay lahara-pamehana mihoatra noho ianao, fa ianao Jesosy ny voalohany eo amin'ny fiainanay. Dia misy mahatoky izay Jesosy fa ho tehirizinao anay ny fiainana mandrakizay, satria tononona sy angatahana amin'ny anaratsinao izany. Amen.